Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zana-bolana tamin'ity androany ity misy ny rindraona izay mitoetra ato atsimon'i Madagasikara izay manatona miandalana ny morontsiraka atsimo izy ary manakaiky ny morontsiraka kokoa ho an'ny rapitsova maraina fa aorian'izay dia manomboka mitoetra indray ny tsioka atsimo ary mitatra miandalana ho an'ny atsimo antsinan'i Madagasikara moa izay manomboka ho an'ny rapitso arivanoany ary anisany mandrafitry ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro ny tsioka ny avaratraza raha ny any amin'ny ilany andrefa Madagasikara kosa indray dia misy hatrany ny tsy fahamarinana toerany abaka indrindra amin'ny tapakandro ariva zany hoe mety mbola ahitana orana tanivodraona misy tokotoko ao anatin'izay ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Mahakasika ny maripana kosa dia manomboka ahitana fidinana ny maripana manomboka any amin'ny tapany atsimo Madagasikara izay mitatra ho an'ny voatany sy ny faritra atsinana Madagasikara iny moa atao anatin'ny 3 andro ho avy. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny orana tanivodraona ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo antsinana sy ny distrika ny Taolagnaro ary ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana. Mety andraona kosa ny andro ho an'ny faritry Vatovavy sy Fitovonany. Misy kosa ny zavana ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany Anosy ny ambiny moa dia mandraona vitsina ibalika kokoa ny masoandro. Ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana malefaka ho an'ny faritra atsimo antsinan'ny Madagasikara manomboka any amin'ny faritry Vatovavy izay ka hatrany amin'ny distrikan'ny Taolagnaro amin'ny ankapobeny ny alina no manomboka izay orana malefaka miatoato izay. Mandraona kosa ny andro ho an'ny ilany atsinanany faritry Orombe sy ny faritry Matsiatrambony ary ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana. Mety ahitanan'izay rahona izay ihany koa ny atitan'ny faritra Anosy torok'izay ny any amin'ny faritry Diana manakaiky Analalava ary ny faritry Melaky sy ny any amin'ny faritry Boeny. Ny ambiny kosa indray dia mibalika hatrany ny masoandro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay midina hatrany amin'ny 13 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana. Ny any amin'ny tapany atsimo andrefa Madagasikara ihany koa dia tombanana midina hatrany amin'ny 17 degré Celsius ny maripana ho an'ny rapitso izay. Ny andro ny alakamisy mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsimo antsinanana Madagasikara ary mety ahitana tanivodraona ihany koa manakaiky ny maroantsetra. Mandraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany mety arahina herika izay ho an'ny maraina be sy ny takariva. Ny atoandro kosa mety andraona misy tokotoko amin'ny ankapobeny. Mety andraona ihany koa ny andro ho an'ny faritra atsimo andrefana ny any amin'ny faritry Melaky ary koa ny any amin'ny distrika Anambilobe sy Ambanja. Mety ahitana tanivodraona vitsy moa ny alina raha ny any amin'ny distrika Anambanja sy Ambilobe izay. Ny ambiny dia maina hatrany ny andro na ibalika tanteraka ny masoandro. Raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay midina hatrany ho an'ny avoatany satria dia 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay. Ny any amin'ny morontsiraka ihany koa dia midina 20 degré Celsius ho an'ny faritra Anosy ary 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ny morontsiraka avoany atsinanana sy avaratra atsinanany Nosy. Manomboka misy fiakarana kosa ny maripana ho an'ny faritra atsimo andrefana satria dia tombanana miakatra 30 degré Celsius izay ho an'ny andro ny alakamisy izay hatrany. Ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'i Madagasikara moa dia mahatratra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana vao vinavina raha ny andro ny alakamisy hatrany. Ny zoma dia mbola ao anatin'ny tsioka ny avaratraza hatrany tsika misy ny orana ho an'ny faritra atsinanana Vatovavy Fitovonany atsimo antsinanana sy ny any amin'ny faritra Anosy. Mety arahina herika ho an'ny ilany atsinanany avoatany ho an'ny maraina na ny ariva ihany koa no tena hitanan'izay mandraondraona zany amin'ny ankapobeny. Mety ahitana tanivodraona mandalo hatrany ihany koa ny any amin'ny distrikany Maroantsetra. Misy ny orana tanivodraona ho an'ny tapakandro arivan'ny zoma ho an'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana. Mety ahitanan'izay ihany koa ny any amin'ny distrikany Analalava. Ny ambiny dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny zoma izay 13 ka hatramin'ny 14 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana. Ny any amin'ny ilany andrefana mahery ny 2 degré Celsius amin'ny ankapobeny maripana ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré Celsius moa izay ho an'ny faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry Betsiboka ary 7 degré Celsius kosa ho an'ny faritry Melaky. Dia izay ny mety eo tamin'ity an'io ty rapitso iray fotoana manaraka veloma tompoko.